Sehatra ara-barotra indray kosa ary ho fanatsarana ny sehatra ara-barotra eto Madagasikara sy ny fifandraisana amin'ny vondrona Europeanina ary ireo firenena Afrikanina dia nisy ny fiaraha-midinika no tanterahan'ireo mpandraraha malagasy vahiny tamin'ity andro androany ity ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ny tompomarika atao anatin'ny fikarakarana ity dinika ity. Efa mahatratra 4 ireo sehatra asa voakasiky ny fanondranana entana ho amin'ireo mpandraraha malagasy. Tamin'ny taona 2024 anefa dia niato ny fiara-miasa ara-barotra niaraka tamin'ireo tsena ivelany noho ny krizy ny anjadin'ny firenena. Ho fampiroboroboana ny sehatra ny fanondranana ara-barotra dia nisy ny fivoriana ara-teknika fampidiniana mikasika ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny lafiny ara-toe-karena niaraka tamin'ny vondrona Europeanina sy ireo firenena Afrikanina tatsinanana sy tandrefana. Hetsika izay nokarakarain'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana tetsy amin'ny hôtel Carlton na Itsy-Anosy. Aritra 2 andro tiatrikasa mikasika ny sehatra fanondranana ara-barotra izay totosaina etsy amin'ny hôtel Carlton ity. Andrasana aorian'izany nisy ny marimaritra iraisana eo amin'ireo firenena mpandray anjara ka azona vokatra mamaly ny filan'ny sehatra isan'isany. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny toe-karena eto Madagasikara.